Viavana malala amin'ny tompo, ampitomboana amintsika manankarivany ny fahasoavana sy fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesu Kristy tompontsika. Amen. Dera sy misaotra anao zay raha eo amin'ity andro alakamisy izay anananay anjara amin'ny mofinaina indray ao aminao. Koa nitenena anao tompo fa maingeta eto anao ny fanahinay vonkisy zavatso avy amin'ny teninao zay mba anolora-tenanay isan'andro an'andro ho anao. Amin'ny anaranao Jesosy teny tonga nofa naovana izany vavaka izany. Amen. Amin'ity andro alakamisy 20 Novambra 2024 ity riavana ny anjara mofinaina ao antsika dia Isaia 30. Isaia 30 raisina eo amin'ny 9:20 ka hatramin'ny 20. 9:20 ka hatramin'ny 20 amin'ny anaran'i Jesoa. Koa Jehova dia mbola hiandry mandra-pahamina fony aminareo ary mbola hitoetrana miavy izy mandra-piandrany anareo fa Andriamanitry ny fahamarinany Jehova sambatra azy rehetra miandry azy. Fa ianao firenena mitoetra hozina amin'ny Jerosalema dia tsy tsomany intsony fa mila fo aminao tokoa izy raha reny fitarainanao eny raha vao reniny izany dia mahalanao izy. Ary omeny tompo mofo fahoriana sy rano fahalelomana ianao ary tsy heritsony mpampianatra anao masonao ahita ny mpampianatra anao fa na mivilo amin'ny ankavanana ianao na mivilo amin'ny ankavia ny sofinao dia andeha teny eo vonao manao hoe ity ny lalana ka andiana. Ary hontononao ny takela-bato fotsy voapetaka tamin'ny sampinao voasokitra sy ny takela-balona mena voapetaka amin'ny sampinao anidiny ka arinao tahaka ny lamba maloto zany mila amiko ny teny ataonao aminy. Masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Eto amin'ity lahatsoratra masiny ity ny asan'Andriamanitra ho famerenana ny olona eo anatrehany. Eto dia ny firenen'i Israely vokatry ny nidinany teo anatrehan'Andriamanitra sy nanompon'ny Andriamanikafa dia tonga ory sy malahelo ny firenen'i Israely. Raha tika amin'ny teny hafa lasa kobabo ny firenen'i Israely satria miodina teo anatrehan'Andriamanitra nanompo Andriamanikafa. Eto dia ninony tompo ny fitarainany. Zao mantsy no lazainy eo amin'ny 5:20 tapany 2 fa mindra fo aminao tokoa izy raha reny ny fitarainanao eny raha vao reny zany dia amalanao izy. Mamindra fo sy miantra ny tompo ary tsy mamela antsika ringana na ho fatony ny voatantsika fa vao taraina amintsika sy mety ny voatantsika dia miantra sy mamindra fo izy. Izy raha teo dia tia nafaka atsika amin'ny faratsitsika ary tsy amela atsika hidina ho any amin'ny fahafatesana. Eto dia mahitehirizana anao amin'ny lalana kasitrahan'Andriamanitra dia tsy mitsahatra miteny aminao izy, tsy manoro hevitra aminao, mahatonga anao tsy hivily ankaviana ankavanana. Lazay mity fa ny sofinao dia andeha teny eo vonao manao hoe ity ny lalana ka andiana. Sitrak'Andriamanitra ianao andeha amin'ny lalana kasitrahana ka elanao amin'ny lalany faratsiana. Eto dia tapa-kevitra ny firenen'i Israely fa ariny ny takela-bolamena natao sampy, ariny ny takela-bolafotsy nentina nanaovana sampy. Ka nytenenany hoe mila amiko no teny ataonao aminy. Riavana. Mila fanapa-kevitra etitra dia etra ny fanolora-tena ho an'ny tompo. Tsy atao vazivazy, natao sangisangy, fa tena mila fanapa-kevitra etitra. Eto efa nitaraina amin'ny firenen'i Israely dia namaly Andriamanitra ka nafony sampiny ny firenen'i Israely. Amin'ity andro an'ity koa ianao dia efa tena manapa-kevitra ho an'Andriamanitra ianao eo ka fonao ny faratsinao ka anotena tanteraka ho azy fa ka namiza moa tsika
izy manana teny fiainana. Koa amty andron'ity rehefa nanapa-kevitra ho an'ny tompo ianao dia ny tompo raha teo koa vonina n'olotsainanao sy tantananao ka andreteny ianao eo akaviana akavanana ino eo tsofinao iteny hoe tia ny lalana andehano dia Jesosy Kristy lalana sy famarinana fiainana. Koa amin'ny Kristy irery ihany no hanananantsika hery sy faherezana sy handrejerisitsika ny zavatsarotra rehetra misy aty amin'ity zao tontolo zao ty. Amen. Misaotra anao zay raha eo noho ny amin'izany teny mamy zany fa miantra sy mamindra fo aminay ianao rehefa mitaraina sy mitalao aminao zay angina mitodika aminao. Misaotra anao zay tompo fa tsy avelanao very zay na ho lasana amin'ny fahafatesana fa vitanao no mamerina anay enatrenao ka mba handefa eo mandrakarivo zay no vonay sy okavianay sy okavananay manao hoe ity ny lalana ankambiano dia no Jesosy Kristy lalana sy famarinana fiainana dina makivaky ty toloandro ty. Dia sidrakay ny ary vavaka hoe anay zay ny an-danitra mamasina ny naranao ho tonga ny fanjakanao atao ny sitraponao dia tany tahaka ny an-danitra mena aniny anina sahazo anay ary mamelany elokay tahaka na melana izy meloka taminay izay mitondra anay mifakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy anao mifanjakana sy ny hery ary voninahitra manakizay. Amen. Raiso ny tsodrano ary ny fiadanan'Andriamanitra zay mihoatra no fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitra reo amin'ny Kristy Jesosy matoky zay nianatra anareo sady izy ihany nanefa izany. Amen. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery ihany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.